fa ny mampalahelo a le toetsainy sasany tsy malagasy rehetra fa le toetsainy ary nanovatra tany amin'ny premier ministre hoe jereo ane ty zavatra ty monsieur le premier ministre fa zao toetsain'olona manimba ny malagasy zao no mampikatso sy ny mampandroso amin'ny firenena ka reny olona reny no aidratsy mila fongariny reny de ny mpanohatra eto amintsika nanaratsy ny candidat atsika hoe tsy mety io candidat ny Madagasikara mamena to sy ny zavatra ratsy rehetrarehetra nolazainy sa tena le lomorona oatra zany nefa démocratie mila fanoherana tsy velona ny démocratie raha tsisy fanoherana satria io fanoherana io a dia natao anaitaitra na ny mpitondra na ny vahoaka ny mpitondra raha ohatra ka eritreretina fa variana amina zavatra hafa izy ary ny vahoaka ilaina ny fanoherana mba ho exigeant zany hoe mitaka izay zavatra amin'ny mpitondra vahoaka fa tsy hoe lan'ilay mpitondra de izy vahoaka de tsy ataovy zany zay ataonareo fa de amin'ny afaka 10 taonantsika miresaka de tena ilaina zany a ny fanoherana ao anaty teboka telo noresanareo afaka hazavainao ara ve hoe nanahoana le laharam-pahamehana nanahoana le faharoa nanahoana le fahatelo moana mba fahitanao azy amin'ny mpanao politika anao ka zany hoe tsy sarotra be amiko mametraka an'le satria tsy za mametraka ny laharam-pahamehana atao fomba fijerin'olon-tsotra tia laharam-pahamehana tsotra aloha tsy mitovy amin'ny laharam-pahamehana mpitondra ka zay indrindra mantsy sarotra be de zay nanazavana hoe sarotra zany atao anatina gouvernement de fantatry tsara atao hoe laharam-pahamehana mpitondra mety tsy mifanandrimby fi amin'ny laharam-pahamehan'ny olon-tsotra satria ny mpitondra zany mila mijery lavitra mila mametraka zavatra maharitra izay vahoaka itsika vahoaka dia tena ny androany aloha no mila laharam-pahamehana antsika mety afaka valiana foana nefa ve zay androany olona zany mety misy azo atao ve mikasika ny androan'le olona ka raha ohatra moa tsisy azo atao de tsy afaka de tsy mila mitondra zany satria tsisy nina azo atao raha ohatra ny hoe zanao hoe tsisy nina azo atao mihitsy fa de alao zany zavatra lavitra foana ny jerevana de tsy mitondra zany zany le classifieko teo amin'ilay izy hoe ny mpitondra zany mametraka hoe inona ny laharam-pahamehana inona ny zavatra tokony tsisy olana maka ohatra fotsiny zao tamin'ny fotoanandro taloha ohatra ny hoe so ihany aloha efa tsy zantsony ny olana tanareo ohatra ny tamin'ireny resaka hoe baccalauréat reny zany zavatra hoe routine zany reny zany tena hoe tsy tokony isy problème satria zavatra fatinao isan'andro fanao isan-taona ohatra ny hoe resaka fako ohatra zany zavatra tokony mandeha ho azy de le gestion zany raha ohatra ka zavatra routine resaka administration no lasa mivadika laharam-pahamehana priorité na mivadika urgence mahamay dia misy fahaizany ao anatin'le gestion administrative zany tiako azavainantsika zany iana zany méthodologie zany no tiako ifampiresahana aloha satria araka ny resako ty tsy afaka mitsara za zao olom-baovao atao amin'ny Free TV Free FM de ao namoa ny afaka ilazako hoe Mbintso io mpanao gazety mahay na tsy mahay ko satria tsy manan-karama Mbintso za tsy niresaka tamin'ny Mbintso izany niraisina anao gazety ato de tsy fantatro inona ny mission ohatra n'izao ny mission anankiray hoe tokony produire émission farafahakeliny 3 samihafa isan-kerinandro vita vesa zao tsy vita de mission Mbintso koa kay rédacteur en chef de ahoana zany ny fitantarana an'ireo journaliste eo ambany fahefan'ny Mbintso ary rehefa misy urgence rehefa misy catastrophe naturelle présent so tsy présent ny Free FM Free TV ao anatin'ny fanomezana vaovao an'ny mpijery so efa misy catastrophe naturelle nareo mbola miresaka tsena mbola miresaka vidim-piainana nefany catastrophe naturelle resaka rivotoza mamay be de izay lazako hoe sarotra amiko raha ohatra ka tsy tompona ndraikitra amin'ny fametrahana an'le olona fa
de manière générale zany tsika zany amin'ny resaka méthodologie zany zay hoe raha évaluer olona aloha de évaluer na par rapport amin'ny objectif zay napetraka de l'objectif zay napetraka reo mitokodina anatin'ireo daholy anatin'ireo teboka telo reo hoe voalohany gestion des priorités ary ny priorité ny fanjakana amin'ny fixer amin'ny priorité gestion administrative izay tsy tokony isy problème mihitsy ary ny farany gestion des urgences izay iny le tsy fofiatsika kanefa mila réactivité an'ilay tompona ndraiky ny anakianan'ny mpanohitra le fitondram-panjakana mantsy andre Paul Rabary hoe tsy mifanaraka le lahara-pahamehana ny teneninao teo hoe tsy ohatran'ny hoe tsy mifanaraka amin'le zava-misy le lahara-pahamehana manao tetikasa lavitresaka hoe tsy tokony mbola izany le lahara-pahamehana sy ny sisa aiza ho aiza ny tokony ndeha ataontsika hoe ny limitina ny fetran'izay rehetrarehetra voalazy zay zao aloha ny démocratie mila fanoherana tsy velona ny démocratie raha tsisy fanoherana satria io fanoherana io dia natao anaitaitra na ny mpitondra na ny vahoaka ny mpitondra raha ohatra ka eritreretina fa variana amina zavatra hafa izy ary ny vahoaka ilaina ny fanoherana mba ho exigent zany hoe mitaka izay zavatra amin'ny mpitondra vahoaka fa tsy hoe lany lay mpitondra de izy vahoaka de tsy ataovy zany zay ataonareo fa de amin'ny afaka 10 taonantsika amin'resaka de tena ilaina zany ny fanoherana ao anatin'ilay fiainana natao hoe démocratie toerana tsy misy fanoherana zany na hoe tsy afaka miteny ny mpanohatra dia tsy velona ny démocratie zay ny teboka voalohany faharoa nefany na inona nataon'ny mpitondra eo ny anjara asan'ny mpanohatra dia ny manohatra zay ny resako ty foana hoe ny monopole de l'action zany hoe budget any amin'ny fanjakana ny fahefana any amin'ny fanjakana ny olona any amin'ny fanjakana zany hoe misy asa zany andrasana fanjakana iny zany ny fanjakana manao any par contre ny monopole ny critique any am-panohatra de ozy izy anao teo hoe ahoana ny fahitanao tiako hoe tena manao ny asa ny mpanohatra fa anjara n'ilay mpitondra amin'izay no mamaly na tsy mamaly tsy voatery hovaliana mamaly na tsy mamaly ilay teboka aseho an'ny mpanohatra le resaka lahara-pahamehana teo zao raha tsy mazava dia ny melo ao anatina fifampiresahana amin'ny vahoaka hoentina sy fifampiresahana mpitondra fanjakana samy mpitondra fanjakana sy ny fifampiresahana anatina gouvernemanta hoe inona ny lahara-pahamehana de lasa lahara-pahamehana mpanohatra no lasa lahara-pahamehana fitondram-panjakana zany hoe io le razako hoe agenda politique samy manana ny agenda politique any mpanohatra aloha azatenaina hitehaka ny mpitondra satria raha hitehaka ny mpitondra ny mpanohatra de tsy afaka hiakatreo amin'ny fitondrana mihitsy zany mpanohatra fa misy koa le hoe mpanohatra bonitolo Andriamato Paul Rabary mety ilaina ihany ve ohatrohatra ahoana ny tena hoe endrika mpitondra tokony ilaina zany mpitondra sao mpanohatra endrika mpanohatra io sarotra be no mitenena ilaina azy tsy ilaina satria zavatra ny ainana io ny fanoherana eto Madagasikara aloha hatramin'izay nahafantarako ny fanoherana satria raha resaka politika zany azoko lazaina hoe tamin'ny taona 1970 no nilomano taona tisatra politika na mivantana na akolaka de zao niteneniko anareo tamin'ny raika amby 20 zay nitolona teny amin'ny 15 mai tamin'ny 2 tamin'ny 5 za moa mbola tsy teraka tamin'ny enina fitopolo de tsy fantatro ny tany fa raha ny zatra ndresana teny amin'ny 15 mai momba ny
folo dideratsiraka tamin'ny raiky amin'ny sivifolo tamin'ny roa sy roa arivo dia tsy nisy dia volona latsakatany afa-tsy ny foloa dideratsiraka tena izay tena mieritreritra mihitsy tamin'izany fotoana izany mialatsy ny amin'ny teny an'ity fa zay ny tezaina teny amin'ny kianjandrisme dia tena mihinana raha anakizy zavatra tena hoe biby olona mihitsy ny rangahy ary zay natonga anay nakeny amin'ny disoto iny akeny avaloha ka le miteny anao hoe ahoana moa zany toejako mantsy anao hoe ny eto Madagasikara aloha dia manao politika amin'ny fo fa tsy amin'ny saina ary dia lotonona farak'izay raha iteny fiteny njatovo sy tanora amin'izao dia lotona promax mihitsy fitondrana eo ary tsy vo izao fa izay ny fomba fanao dia tsy hitako izay horesana mombanao hoe inona ny mpanohitra tokony ho izy fa inona koa mpitondra tokony ho izy fa ny tena marina aloha dia ny anjaran'ny fanoherana zany ary ny jerevy tsara ny tantara taty aoriana fa raiky amin'ny sivifolo zay nanenjika mafy ny fitondrana ratsiraka tondra teo ny rivelona rasalama telo amin'ny sivifolo io fa niverina teo amin'ny fitondrana enina amin'ny sivifolo ny raisina ohatra ny mpamonjy ny filoratsiraka ny alaveny vato paripatonga teo Mahamasina tamin'izany le hoe nalaza ny hoe nira hoe lera ka tsy mahagaga zany ary tsy tokony hataitra zany raha mitondra zany ny kilalao misy eto Madagasikara afaka hovaina ve zany Androany sy Rapitso zay aloha ny zavatra misy ny tiako resana dia zao ny fanoherana zany zahatra mipetraka ny mpanohatra no miovaova any mpitondra tamin'izao koa hoe mpanohatra tamin'ny fotoan'andro ary tsy dia miovaova amin'ny zavatra nataon'ny mpanohatra amin'izao nataon'ny mpitondra amin'izao tamin'izany fotoan'andro zany sy tamin'izay ndray zay nitondra tamin'izany dia tsy tokony hataitra zany fa ny olana averiko indray ny olana rehefa ny agenda politika ny mpanohatra no mibahana satria tsy mahavita mametraka ny agenda politika ny mpitondra ina hoe tsy mahavita mametraka tsy fantatry ny olona hoe aiza ny lalana tsy fantatry ny olona hoe rehefa vitsy zao dia zao indray manaraka fa ohatrany lasa miverina amin'le teo amin'izay aza lasa ny tâche administrative ary tsy vita makanika baccalauréat tsika tamin'ny fotoan'andro dia lasa variana amina gestion ana urgence dia tsy voapetraka sika zany le priorité dia lasa gestion d'urgence foana no atao dia rehefa mipetraka gestion d'urgence dia tonga ilay mpanohatra kopakafo fotsiny satria tsy afaka manazava ianao hoe bon ataontsika aloha ty dia rehefa vita tia dia makatsy vita an'ilay tia dia makatsy dia eo zany no olana eo anatin'ny zavatra zay fa zany mpanohatra zany nizaniza manohatra hoe io ihany ny fantatsika malagasy satria antsika mandeha amin'ny fo be tanarao tsara angamba ny tamin'izay le nanohana ny filorajoelona tamin'ny 324 raha ohatra ny eniny fahavam-panohatra angamba dia nisitro belona hoe satria dia ohatran'ireny dia hoe tsy fantatro hoe ny fotsy lasa mainty azonareo ny tiako resana kanefa zany no lalam-piainana eto Madagasikara dia tsy maintsy mijory ianao zany hoe zao ny zavatra ny antony iny zahay eto mbola eto dia mandeha ihany ny mpanohatra manao tsy nipaingotra hoany samihafa tena izany mihitsy no kilalao eto Madagasikara ka tsisy mitaretanamiana-paka an'izany ary raha mpitondra mitaretanamiam-paka an'izany drako hoe mbola tsy izy zany ary izay ny ilana ny mpanaovana politika za aloha tena mahatsapa mahita satria mantsy any teny anao teo hoe mpandinika mpanao politika fa mpampianatra politika dia izay ny mahasamy hafa ny fanaovana politika atriana sy ny teknisianina mody manao politika rehefa raikitra amin'ny mamay tsy hita maka ohatra aminao
tamin'ny fotoan'androny a nalaza teto Madagasikara natao hoe tia cowboys tany antsika ametraka olona farak'izay teknisiana elita vaovao amin'ny fanaovana politika dia mandalo amin'ny orinasa tiako dia mandeha ny raharaha ireo no ny fe raha-mpanjakana tamin'izany dia nanantena fa hisy renouvellement ana classe politique aiza daholo ireo zao ka rehefa raikitra ny mamay misy teknisianina eo dia miala ilany fotsiny izy hoe aka zay nge teknisianina teo zay nge tsy afaka anina fa dia zay tsy responsable amin'io fa ny anay teknika ny anay dia rehefa mihoatra ny teknika dia kanefa Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1946 1946 sy ny teo aloha dia efa nisy resaka politika teto ary rehefa jerevana le tantara satria amin'ny mampampianatra anay moa zany dia manao famakafakana ny tantara politika dia fakalala daholo aloha mpanao politika ary ny politika dia fanoloran-tena ho an'ny firenena zay ohatrany lasa raha ihany saiko hoe ohatrany tsy mivoatra zany aloha le raha fomba fanoherana zany tsy mivoatra hatramin'izay ataoko hoe taona maromaro zay le izy fe zany iza zany no tokony hiovy amin'le fomba fanaovana politika eto le mpanohatra ve sa le mpitondra ny tokony hiova zany satria ianao ma tsy nametraka teo hoe ohatrany tsy hiova zany reto mpanohatra reto dia ny mpitondra ve zany tokony hiova zany ao anatrehan'izay hiova makaisa anao mitondra nge mitondra amin'izy le mitondra zay dia mitondra araka ny resantsika teo zany hoe mitondra andreo izy andrasan'ny vahoaka izy ny izy ny tokony hiova zao ma tsy mahatonga nametraka an'le fantaniana indraindray a ohatrany lasa variana manao gestion an'le mpanohatra koa indraindray le mpitondra fanjakana zavatra efa niova aloha dia zavatra efa niova aloha anankiray zany hoe akio ana démocratie ngeda be fa naveriko foana ty resaka ty hoe nanomboka tamin'ny taona tena 24 ka hatramin'ny androany tsy nisy ny olona niakatra ty amin'ny fitondrana tsy amin'ny alalan'ny fifidianana zay tena zavatra lehibe zay avy eo misy manisira misy manisy sakay ny nananeny hoe ahoana ny fifidianana sy nyzao sy nyzao sy nyzao fa zay aloha ny zava-misy satria talohan'io dia miakatra eo amin'ny fitondram-panjakana tsy amin'ny alalan'ny fifidianana mpitondra dia ny ateo hoe raika amin'ny 20 zay ny zavatra nisy dia nomboka teo zany ny amatitra ny démocratie atsika zany hoe ninninona fifanoheran'ny fitondrana sy ny mpanohatra dia ny vahoaka mijanona ho mpitsara ny fisina fifidianana matsy dia fitsaran'ny vahoaka na ny mpitondra na ny mpanohatra zay aloha zany anankiray zay tsy azotsika tsinitsondiavana sahala amin'izao fotsiny tsy manenina satria zao raha vao misy korotana eto amin'ity firenena ity dia tsy ny mpitondra tsy ny mpanohatra ny voavoalohany indrindra efa averiko foana hoe mpitondra nge hoa miala amin'ny fitondrana dia lasa manao sestany miala fotsiny izy fa izy anytaraiky farany vahoaka ihany rehefa tsapany vahoaka zavatra zay dia izy anao hoe mpitondra ve zany tokony hiova mpitondra mifanesy teo nge samy niova daholo samy za io vao nyteny momba ny resaka ty kobo izy nametraka système hoe tamin'izany fotoana zany tonga ny erivelona arasalama dia niova nge ny mpitondra tamin'ny erivelona arasalama ina nampiovany erivelona arasalama tamin'izany fotoana zany nametraka ny système parlementaire hoe ny député ny tompony teny farany tonga ny filoratsiraka niova raha raisinareo tamin'ny 5 satria tamin'ny 5 nge tsy isy démocratie tamin'ny 5 nge zay tsy mamborantan'ny
Front National pour la Défense de la Révolution ohatran'ny professeur Zabo sao tsy mambara tamin'izany dia tsy afaka nanao politika dia filoratsiraka zany rehefa tonga ny s'adapter tamin'ilay situation misy inona tiako resahana aminao ny situation no mametraka ny comportement ny mpitondra sy ny mpanohatra eto maka ohatra zao amin'ny faran'izay akaiky indrindra raha misy fitondram-panjakana mihaino vahoaka indrindra anisany ity fitondrana ity amin'ny alalan'ny fianona sy ny réactivité eo amin'ilay Facebook zay ngamba ny hitantsika zay zao tamin'izay tamin'ny nitondra teto tamin'ny telo amby folo sy roa arivo mbola vojavoja eo amin'ilay réactivité par rapport amin'ilay Facebook fa ity fitondrana ity rehefa misy zavatra amin'ny Facebook dia efa avy dia misy ny voalohany ay manaonao fonty ahitsy eto alamy roa dia fiovana ihany zany ka adaptation ihany zany ka tsy misy hoe mpitondra tsy miova mpanohatra tsy miova fa ny tena marina ny mpanohatra tsy manana levier tsy manana fitaovana afa-tsy ny fanoherana fotsiny nefa manana olom-bofidy ka olom-bofidy ka amin'ny mahampanohatra azy nge minoritaire izy inona mona afaka ataon'ilay tsy tavavoaka izy dia zay mahatonga anazy tsy fantatro zao mbola motosy mbola tsy dia mitohy loatra lay ohatran'izao hoe fandarana isan'andro satria reny zao anisan'ny méthode vaovao noentina tamin'ny sivy sy roa arivo le resaka ity ara l'émission ianao ny fitenenana tamin'izany fotoana izany fa zao indray izy ary lasa hoe miara-manonja dia hitanao zany fa ny fomba ny interaction anatin'ilay politika zany misadapter par rapport amin'ny situation sy par rapport amin'ny fitaovana misy sy ny par rapport amin'ny fomba fandraisan'ny olona n'ilay politika ny resaka ianao ty hoe samban'izany vao nisy fitondrana niakatra tamin'ny alalana fifidianana ny fanesy ahoana andre matopo larabary no hitazonana an'izay efa akiny nolazanao azy teo ahoana ny hitazonana an'izay satria amin'izao fotoana izao mantsy mbola misy foana le fanozongozonana n'le fitondram-panjakana sy ny fivoizana hoe fanongana-panjakana sy ny sisa fitazomana an'izay tsy itsika mitazona an'izay tsy ny mpitondra mitazona an'izay diso ny mpitondra mieritreritra fa izy no hitazona an'izay satria samy ezaka nitazona an'izany nge maka ohatra hoe ny filora valimanina nge tany amin'ny enina sy roa arivo tany lany premier tour fa sivy sy roa arivo dia niongana ny filoratsiraka araka nyresahako teo voatery nitsoka tany am-pitan-dranomasina 93 96 dia tavaverina ny eritreritra fa mbola afaka niverina eo 2001 nitsofon'ny fanoherana eny an-dalambe ny vahoaka mametraka an'io raha ny sitrapon'ny mpitondra dia niaritra eo tsy hoe te hiaritra io fotsiny izy fa mety hoe tsy vitan'ny sasany na hitany hoe mbola zao vao tena hitako tsara fanaovana azy na hoe mbola mila fotoana kely fa mbola misy ara tiako misy varimangatsika fa raha sitrapon'ny mpitondra aloha dia mijanona eo fa ny olana ahoana ny fahitany vahoaka an'izay sanasako hoe le vahoaka no mitsara raha mbolina mifanaraka amin'ny fitsaran'ny vahoaka ilay fitondram-panjakana dia mbola meny chance hoe eny ary ataovy ary aloha efa hita fa nanomboka efa hita fa niezaka petsaka ny olana teo zay mba nahita sy ny rehetra fa mampahany dia ameny vahoaka chance zany ary angamba anisan'ny tombony hoa le resahako teo hoe misy réactivité hoe hitany vahoaka ihany fa rehefa mba miteny izy amin'ny Facebook dia misy réaction ihany zany tombony ho an'ny fanjakana tokoa ve zany amin'ny fitondrana hoe amin'ny alalan'ny Facebook no ohatrany hoe sao dia mitantana amin'ny alalan'ny Facebook ndray no atao référence andre matopo larabary misy lafitsara sy lafiratsany le izy fa ny lafitsarany aloha dia mahatsapa ny vahoaka fa enona zay aloha ny lafitsarany lafiratsany dia lasa ohatrany hoe lasa ny Facebook le resaka gestion administrative matsanga zany tena marina satria ny Facebook nge tsy mahalala zay priorité anao fa ny zavatra makarara azy amin'ny fiainany
atao amin'le routine administrative nge zany no mivoaka dia lasa la gestion administrative zany lasa priorité na la gestion administrative lasa mivadika gestion d'urgence araka ndrasantsika satria makankan'le baccalauréat eo da nareo tsara fa misy fipoahana ngeda be mihitsy zany hoe ny impact an'le izy nefa zavatra tokony andeha ho zavatra tsy tokony heritreritra nandritra ny 4 taona tsy nieritreritra n'izany baccalauréat zany dia izay le toko hoe gestion administrative fa rehefa miseho kosa aloha le izy raha ianao moditsita hoe tsisy problème io dia izay le tsy mero par contre raha izay foana dia misy lasa misy basculement ana rapport de force tena le basculement ana rapport de force zany hoe fitondro ny pasteur Andriamanzato raha mantsy nimeno andreo politika tamin'izany fotoana zany dia hoe reseko anao le basculement ana rapport de force mantsy dia hoy izy pasteur Andriamanzato ndray andro izy mikabary dia ozy izy le olona mijery azy pasteur ianao milaza fa mitarika anay ianao a midiny ianao eto aminay eto miresaka fa zay ry ambony ery tena zavatra nisy ty andeo izy ny pasteur hoe izy mitantara azy ny tanjoko tsy hihidina eny aminareo satria izay no angatahanareo fa ny tanjoko mampitarika hisarika anareo hiakatra ty amiko dia izay le basculement na priorité nresahako teo raha tsy tafapetraka mpitondra zany lay priorité nresantsika ty re aloha dia mazava zany sainy olona hoe bon miaritra an'ity satria aorinan'ity misy an'izao dia lasa mifamadika ilay raharaha zany hoe lasa ny zavatra farak'izay tsotra indrindra ny zavatra tokony routine tokony monotone tokony administration no lasa priorité indikan'izay dia hoe ilay vahoaka zany mametraka ny tempo ka raha ny tempo ny vahoaka aloha be dia be mihitsy maka ohatra zao zay any amin'ny université treto tsara fa misy mpampianatra vacataire ny université nombaka tamin'ny 2019 tsy nandray vacation zay zao mpampianatra amin'ny université nombaka tamin'ny 2019 tsy nandray heure complémentaire dia ahoana zany zay hoe ny tokony priorité so zay zavatra administration so zay urgence zany zao efa bilan ndre mato Paul Larabary fa any domaine misy aloha haiko ny bilan tokony atao sy tokony atao hoe satria zavatra ianako isan'andro le izy ary mipetrahinao amin'ny toeran'izany olona zany mpampianatra vacataire tsotra be prof d'anglais amin'ny sociologie izy vacataire amin'ny sociologie izy vacataire any amin'ny science izy vacataire any amin'ny lettre izy vacataire any amin'ny économie 2019 ka hatramin'izao tsy mandray karaha ka zay ny mahagaga ndre mato Paul Larabary hoe efa olana mipetraka hatramin'izay dia nefa tsy mivahatra amin'izao ka izay le gestion de priorité zany resako aminao hoe ny fanjakana mametraka amin'ny priorité fa mila zavay ny fanjakana zay ty priorité tika rehefa ato aloha dia na le olona ary lasa mamadika ny priorité any raha fantatry le olona kosa hoe tsy ho responsable tsy handray vola amin'ny otsony izy tsy insiste otsony izy fa tsy hoe bon ay zany ny fanjakana tsy azo tenena dia mitady asa zay nge le izy le fantatry ny voaka nge zany hoe ty priorité atsika aloha ato ndraytsika mandeha avy eo ato ndraytsika mandeha avy eo nresaka ianao ty hoe miankina amin'ny vahoaka zany io miankina amin'ny olona ny tantara aloha nanamarana zany amin'ny alalan'ny hoe etsy vahoaka sy ny sisa tamin'ity indray mitoraka ity
ohatrany tsy dia tena le fanazavanao teo ve zany manazavan'le hoe hitataratra zany le olona efa tsy mazoto ntsony amin'izany resaka hidina an-dalambe satria miantso foana mpanohatra tsisy mamaly tsisy mamaly zany amin'le resaka fidinana an-dalambe nidika an'izay ve efa midika le nyteneninao teo efa tonga saina zany le vahoaka amin'ny akabeny na sahirana ary izy tsy mety reberibe nitsony andeha hidina an-dalambe fantatra ny vahoaka tsara aona fidinana zany ny ko ny alafo ny fidinana an-dalambe raha fidina an-dalambe natahavoakatsika teto amin'ny firenena fa lasa lavitra tsika fantany vahoaka zany fantany vahoaka fa raha midina an-dalambe izy ny fahasahiranany isan'andro ary manahirana anazy ka redina an-dalambe izy zany hoe olona efa tsy dia tena afaka ao anatin'ilay fahasahiranana no mbola hoentinao hoe ndao hitokona andao tsisy olona efa sahirana ny fitadiavana mety manao asa roa sy telo toy izanao andao tsy asa fa ndao hitokony ery amin'ny tanin'andro ery dia tsisy azo amin'izay tsony faharoa nandresako teo hoe zay ny tombony amin'le Facebook raha misy alailon'le vahoaka tonga dia eo izy dia miteny tonga dia le fanjakana mijereny iny dia tonga dia mamaly arak'izay azony valiana izy koa manao migery an'le zany dia tsapany vahoaka zany misy miaino izy fa tsy hoe miteny an-tany anefitra ary lasa fitaovana hoentin'ny vahoaka ifampiresana amin'ny fanjakana mihitsy le Facebook dia midika amin'izay zany le problème de légitimité zany no mahatonga ny olona tena tsy voatazina ny dalambe inona le problème de légitimité io ny faefampanjakana dia napetraka amina resaka action hoe mena moyen financier mena moyen matériel mena moyen en termes de ressources humaines mena olona zany fanjakana ampiasain'ny fanjakana ve io hamahany olana dia hitanao fa na tiana na tsy tiana aloha miezaka mamoa olana foana le fitondram-panjakana mba tsy resako hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no mandray anjara amin'ny famahana le olana hitanareo reny zahatra nakiresaka baccalauréat zao dia hoe andao tsika anao session spéciale andao anao an'izao dia vahana zany le olana izay légitimité zay no mahatonga ny olona tsy midina an-dalambe hoe raha mbola fanjakana miezaka mamaha olana dia mbola tsy midina zay fa rehefa tsy manana n'izay légitimité zay na tsy miezaka na tsy mahava dia zay le vahoaka vao midina an-dalambe dia hatreto aloha zany hitany vahoaka zay zavatra zay hoe le fanjakana ninina zavatra misy nandeha teto daholo tsy hitany saiko tsony fa PDB nandalo teto amintsika teto ny resaka covid ny resaka fiakaran'ny vidinetana ny resaka inona koa reny lasantsy resaka délestage resaka rano dia hita foana zany lay fitondram-panjakana mitady vahaolana memenina ny olona dia misy réponse fa tsy hoe memenina ny olona dia adinao an'lay izy fa rehefa misy zany problème dia tena affronté le fanjakana zany le problème dia mbola tsy mieritreritra mihitsy aloha ny vahoaka hoe tsy manana légitimité hamaolana na mahavaolana ilay fitondram-panjakana fa rehefa tsapany vahoaka zay hoe reto kosa efa tsy hamatsony na tsy mahavita tsony resaka fandray sao dia amin'ny lafiny ndray koa hoe hiantsoroanay safidy zay nataonay dia ninninona atao io dia zay mangina zay mipetraka zay tsy mety adalena satria zay ny fidy an'le fitondram-panjakana nametraka n'Andriamatoandro Rajoelina tsy possible zany satria araka ny resako teo tsy zao tsika vao misy fifidianana ary tsy zao tsika vao misy ina moa misy teo misy mpanohatra mezaka fa nisy foana nge zany fa izay zavatra zay le izy hoe par rapport amin'ny zavatra hoentin'ny mpanohatra zany kritika nge misy azo raisiny misy filana voatsiara kritika misy fa le vahoaka efa matotra ara-politika mijery hoe inona kosa ary raha mijery koa le vahoaka hoe andao raha raisina hoe retolo reto ve ny apetraka eto zay koa mbola miteboka hafa hoe
io ohatrany mpifankatia io ndray mantsy le mpifankatia amin'ny izay le mampandinika fiarahamonina moa ny tena dia tsy maintsy tsy resaka politika fotsiny ianao fa jerevana mihitsy io ohatrany mpifankatia io e misy mpifankatia anankiroa zany a lasy vavy nresantsika aloha hatreto dia misy olana ao amin'le kaiala ve atsa misy miodiody dia jerevako ry tsy ohatrany perta ihany raha ndeha ary fa aloko eto aloha satria tia mba mezaka ihany mitondra vahaolana fa rehefa tsy mitondra vahaolana ntsony ty dia le akotaman-trano lasa mety manidina dia mitovy amin'izay ihany le olombelona daholo inge zany comportement-na olona daholo inge zany hoe le vahoaka zany mijery hoe bon misy problème eto voalohany tarainy zay misy mihaino misy miezaka mitondra vahaolana mety tsy de tena hoe mahavahan'le olana aloha fa le sens zany le izy hoe mitady vahaolana da avy eo a atsindray misy manohatra jerevana le manohatra bon darahantsika aloha le manohatra le zavatra resahan'le mpanohatra mihitsy nge no afaka hojerevana amin'ilay voka-pifidianany hoe nakaiza le mpanohatra amin'izay atraiza ny lanjany raha ny tokony ho izy mantsy raha hoe dynamikana accession-na pouvoir zany dia tokony hoe mitombo zany satria tokony hoe mba nandresy zany taty amin'ny ohatrany hoe be ny tanàna ohatra dia mandresy indray ty amin'ny solombavam-bahoaka dia miakatra zany fa le izy any lasaotrany manana impression hitantsika reny ohatrany mimena ary indraindray le mpanohatra samy mpanohatra mihitsy no mifampidécrédibiliser zany hoe tsy misy unité zany ao anatin'le fanoherana fa ny tena marina ny alternance atao anatin'ny mpanohatra mihitsy mitady alternance zareo zany hoe mpanohatra mihitsy miteny hoe alao izay no hitarika amin'ny fanoherana aonjareo zany tandareo angamba tamin'ny fifidianana farany teo tena misy demande na alternance démocratique ao anatin'ny fanoherana hoe zay tsy anaiko tsony hoe misy hégémonie ana parti anankiray fa na hégémonie ana personnalité ray fa aleo zay mitarika n'ity fanoherana ity satria rehefa atao ny bilan ny fanoherana na tsitsika nanomboka tamin'ny taona 13 zay niverenan'ny fifidianana teto Madagasikara tao aoriana ny raharaha 7 dia tsy azo lazaina hoe any amin'ny fandresena foana zany ilay dynamique sady resy nomemiena ny hery dia ao anatin'ny fanoherana zany misy miteny hoe alao zay hitondra dynamique vaovao alao entinay baolina atao anatin'ny fanoherana satria mety hoe efa ela be loatra mety hoe ao anatin'ny fanoherana koa misy usure de pouvoir afatandremo fa tsy atao amin'ny fitondrana ihany mila raha vaovao mila 109 koa zany le fanoherana aloha zay anome alternative vaovao satria ny fanoherana hoetitsika ndraindray ohatra makany aorina zany hoe miverina any amin'ny taloha tsy miova ho ianao le tsy miova fa le miembotra mihitsy hoe le perspective hoentina zany dia andao ranga hitodika any arina nefa le olona nresahako teo zao le olona le corps le fondamentaux an'le mpanohatra sy ny olona anaka tamin'le mpanohatra rehefa tsy eo tsony tamin'izany fotoana zany raha maka exemple le dikobo zany dia le olona vaovao zany mieritreritra hoe bon alao mena perspective hafa ty fanoherana ty fa rehefa tsy misy perspective hafa tsy afaka hitondra dynamique miabytsika dia ao anatin'le fanoherana mihitsy lasa misy alternance misy mifangetahitana alternance satria efa ataony bilan sady resy no me lasa menam-pitoratra ny fianatso izy ny fitenenana ilay tanjaka zany tranzantsika zao amin'izao fotoana zao raha manjery an'izany hoe association fivoy zany ange lasa taloha zany tsy trace zany efa ela nge hoe association fivoy io da tena zao le izy lasa miroborobo be zany io zany lay demande na alternance nresaka an'le vahaolana ianao hoe mamaolana ny fitondram-panjakana sao de tapimaso fotsiny le izy hoe misy raharaha anankiray ty dia aloha vonjena vonona ny afo dia mijanona eo fa amin'izay mangingina aloha le raharaha ka rehefa ny afo aloha zany hoe vonona ny afo zany nge misy afo mirehatra kely dia aza vonona ary ny afo misy afo mirehatra kely sy amin'itsy mokety kely izy dia aza vonona ary mirehatra daholo ty le fitenena nge ohatrany hoe mamono afo zany ohatrany hoe maneso fa tena tsy maintsy vonona mihitsy kosa ny afo
zany zany tena zay foana nresahako teo misy teboka telo zany dia lasa atao amin'le gestion na urgence zany lasa rehefa atao zany ny zay zao afaka anaovana bilan gouvernement na membre gouvernement anankiray avoaka daholo zany aloha ny ianao mantsy manontany méthodologie mantsy za mantsy tsy te resaka olona ny tena marina satria manahirana resaka olona so dia resany olona fa tia azo toerana io nefa tsy amin'izany mihitsy ka so dia hoe makatana manakaiky ndreo manimo dia miakatra tamin'nyintsoa dia andao mintsoa alefa anaovako any zay le lazako hoe le fanaovana politika eto Madagasikara io manahirana vao miakatra tenena dia lazany olona fa fozako hoe bon andao raha raisitsika ary ny zavatra iny le nyteneniko teo raisina zany raha iza no atsona hoe mba inona ary méthodologie proposenao fa tsako hoe zao voalohany indrindra aloha jerevana le action an'ilay gouvernement na le département ministériel de classifiena type d'action anankiray dia inao nyteny hoe mamono afo iny zany gestion na urgence dia tsy inandray ny anankiray mitondra fanatsarana amin'ny fampandehanan-draharaha iny zany gestion administrative dia metraka indray miréaliser objectif anankiray selon an'ilay priorité 1 2 3 iny zany gestion de priorité atao ny pourcentage ndreo firy ny tany amin'ny gestion na urgence firy ny gestion na affaire courante tâche administrative ary ny firy ny gestion na priorité dia avy eo indray tsy ambadika ato taiza no nahitana résultat méthode rehetra zany zay moa mampianatra dia airay tsara manazavana zany fa zany tsy misy resaka olona zany tsy misy resaka département zany fa méthodologie otra méthodologie hitra zany hoe afaka atao nge zany ka eo indrindra le tikaviana hoe izy ty tokoa ve olona tokoa ve no tena olana amin'le fitantanana ny firenena sa nyrafitra sa ny inona satria tsika indraindray miazakazaka manolo hoe raha vao tsy vity ty dia soloana le olona dia miverana indray le olona dia ny eo ihany eo nefa ny fandehan'le raharaha zao aloha hoe misy olona le poste mampisongadana azy zany hoe le olona tsy hita mihitsy taloha tsy hita fa rehefa lasa voatendry izy ministra moa nresantsika zany dia misongadana kely izy dia raha pitsy izy rehefa tsy ministra tsony dia tsy hita tsony izy dia izany tsara zany hoe ny olona salamireny tsy hitondra fanivana raha fanivana satria ny zavatra misy ange dia ireo zavatra anankitelo nampiatrahako ireo mila vahaolana ireo tsy hoe fanivana te hanova fotsiny fa mila fanatsarana tsy mitondra an'izany misy olona indray na iza toerana siana azy na iza toerana siana azy dia tsy izy no misongadina fa ny asany dia reny moa zany no ataontsika hoe olona manana fitaritana ary afaka manova afaka mitondra vahaolana zay aloha ny voalohany faharoa ny rafitra isika tsy mahalala ny lanjana atao hoe rafitra dia tsika ny rafitra midika olona rehefa mitsikeran'le rafitra dia mieritreritra fa le olona nitsikeraina ny rafitra eto Madagasikara mbola marefo ary mila fanatanjahana an'izay rafitra izay anisany mety ho fanatanjahana ny rafitra angamany raha izany anontanianao dia ny fanenana ny isan'ny rafitra lasa be tsy androfana zany le rafitra Madagasikara nefa ndresako foana iny hatramin'izay hoe raha ohatra misy ministra telopolo eto Madagasikara raha isaky ny andeha ho any amin'ny faritra tsy maintsy tsenaina ministra
dia mijoro daholo ny préfet, ny chef de district, ny gouverneur, ny directeur des départements ministériels rehetra satria tonga amin'ny aéroport zany ministre dia tsy maintsy mijoro daholo ministre 30 ray volana 30 andro dia tsy hanao ninina zany ny olona any faritra fa zany mety afaka jerevana ny momba an'izay hoe arakaraka ny vitsy ny mampatanjaka an'ilay rafitra dia ny fara moa zany fantatsika tsara ny articulation fiteniko azy entre ny centralisation décentralisation satria indraindray ny vahoaka tsy mahalalana zany ny vahoaka dia hoe zao fotsiny fantany tsy afaka mifako tsisy rano tsisy délestage tsisy fandriampahalemana inona ny anjara andraikitry ny collectivité territoriale décentralisée commune inona anjara andraikitry ny région zay CTD fa ireny anjara andraikitry ny fitoram-panjakana zany a dia indray ny polizy mifangaro na mifandrombaka dia rehefa mifandrombaka na mifangaro dia samy tsisy tompona andraikitra avy eo dia lasa midona safritika ty amin'ilay fanjakana foibe foana izay tratra farany satria le commune zany hitany eo aminy eo sahirana mitovy aminy keo donc le commune zany tsy tena anatenany na andrasany zavatra lehibe satria hitany andavanandro eo fahasairana le commune le région moa ndraindray tsy fantatra hoe inona marina no asany tsy azony vahoaka zany le hoe inona zany ny afaka angatahako amina région dia inona ny afaka angatahako amina ministère dia inona ny afaka angatahako amina commune dia misahatra mifangaro ao misahatra mifanitsaka ao zay resaka rafitra andresantsika ity azo avaina koa zany hoe tokony hatsaraina kokoa zay articulation zay ary mba ny anjara andraikitry ny commune dia raisin'ny commune anjara andraikitry ny région dia raisin'ny région anjara andraikitry ny ministère sy ny fanjakana foibe dia anjarana dia rehefa mandeha le fanoera rehefa mandeha le fitakin'le vahoaka tena any amin'ilay tena tompona andraikitra ny mandeha mahatsiaro resaky le vahiniko teto tamin'ny heriny hoe ny olana ane ozy tsy manao tsy dia miasa tsara mihitsy le aty amin'ny sampandraram-panjakana le mpiasam-panjakana dia manjary lasany filoham-pirenena manao ny asany satria tsy vitan'le aty ambany le izy dia tsy maintsy ataon'ny filoham-pirenena ohatrohatr'izay ngamba le rasa asa raha mitovy hevitra amin'izay ianao satria ianao tena nazava an'izay tsy resaka olona mihitsy ny tiako resahana eto fa resaka articulation an'ilay rafitra fa amiko aloha ny fananana gouvernemanta raha zany ao notaninao tena tsotrany any fihevitra ny fananana gouvernemanta dia fanalana fahasahiranana ny filoham-pirenena zay zany tena marina hoe efa misy gouvernemanta eo dia mba mieritreritra any amin'le priorité sisan'ny filoham-pirenena zay ngeny resahako teo amin'le napetrako tery ambotere fa le resaka administration sy ny resaka gestion na urgence tokony any gouvernemanta daholo zany satria ty priorité ty ngeny tena marina no promesse présidentielle satria rehefa niratsaka fidiana tamin'ny 320 nametraka priorité dia io zany no tokony hojerevan'ny vahoaka hoe vitanao ve ty andre matofoloha fa raha fa manomboka mijery aty amin'le gestion na urgence sy na gestion administrative ny vahoaka izatra tsy mandeha ao zany fa tsy haiko hoe izy aloha no tsy mandeha sy mandeha satria mbola tsy nijerevako tao anatin'ny fotony fa principe foana ny apetrakitsika satria raha vao tsy mipetraka amin'ny principe amina asy fanarahana dia hoy izy ny fahendretsika malagasy hoe mpifankaty tsy mifamarafara adiny afara mipetraka tsara zany ny principe hoe les gestion ana priorité
no anjara filohan'ny république hoe tia promesse quoi. Par contre ny gestion administrative mametraka olona izy amin'izany gestion na urgence mametraka olona izy ny tena marina ny filoham-pirenena tokony tsara ireo mpiara-miasa aminy sy ireo olona mitendreny rehetra amin'io lafina anankiroa reo aloha farafaratsany dia zay vao miakatra ry ambony efa niresaka any ianao sady miresaka moa ianao no manome sosikevitra ihany fa tia mpamaranana ny fandarana tiako apetraka mazavy ty fanontaniany ity hoe raha anova-pikambana amin'ny gouvernement ary zao ny prime ministre sy ny filoham-pirenena dia ohatraohatry ny ahoana ny sosikevitra avy aminao ny hoe takiny ahoana indray misy resaka hoe ndresanao teo hoe technicien na mpanao politika zany mbola adevitra ihany hoe tena le technicien fotsiny ve ny ilaina le mpanao politika fotsiny ve ny ilaina sy ny sisa raha zany hevitro dia tsy ovaina ny gouvernement satria fa atsaraina ny fomba fiasa satria raha novanova gouvernement foana lasa nitarika instabilité politique zay nge le teneniko ty olona ve ny olana sa le za mandefa tsikelikely an'le ana satria adevitra nge antsika misy processus ke zany adevitra zany misy construction nge apetrakantsika manontana zany fa tsy hoe atsotsona fotsiny eto dia mahafinaritra miresadresaka eto misy construction apetrakantsika zany amiko tsy lahara-pahamehana fanovana gouvernement fa ny lahara-pahamehana dia mimetraka fomba fiasa zay ny voalohany amiko ihany koa dia ny gouvernement afaka maka ny toeran'ny mpamahaolana amin'ny lafiny anankiroa manala ny vesatra eo amin'ny filoham-pirenena ary manala ny vesatra eo amin'ny vahoaka manala ny vesatra eo amin'ny filoham-pirenena ny gouvernement raha ohatra ka tsy voatery ny filoham-pirenena ntsony dia efa mahavaolana ary manala ny vesatra eo amin'ny vahoaka ny gouvernement raha ohatra ka hitany vahoaka tsapany vahoaka fa miasa ho azy ny gouvernement tsy mila fanafana gouvernement zany satria raha vao manomova gouvernement anova secrétaire général directeur za raha mahita ndraindray hoe le ministre miova fa le ao ambaniny tsy azo ovaina tsy mety zany za dia tena mahita mihitsy hoe raha manendry ministre dia aloha izy tondra ny ekipany dia tsaraina izy fa indrindray anao mahita ministre le ao ambany tsy miova ahoana moa ny avahan'le ministre hetsika ao anatin'ilay izy fa ny farany dia ty tsy aro hoe mpanao politika sy passionné amina politika ohatranay daholo ny olona rehetra ny any mantsy efa latsaka atao anaty koveta ohatran'ireny obélix ireny latsaka anaty koveta fanaovana politika dia mampianatra politika miresaka politika dia efa ao e tsy aro ohatran mitovy aminay daholo ny olona rehetra kanefa zao ny poste ministre dia poste politique toerana ministre toerana politika ny ministre tsy manao politika fa mijanonao technicien dia tsara atao SG zay fa ny tsy maninona hoe technicien ianao dia lasa ministre politika nge politika daholo nge no atao misafidy nge dia efa politika hisafidy ianao androany hanao politika sécuritaire politika nge zany hanao politika pénal politika nge zany politika ny tourisme politika du travail politika du logement politika nge zany décision politique ny décision raisina ministre ny fanaovana an'io budget io
dia ahitana ny orientation politique ana firenena anankiray io loi de finance tena orientation politique goavana be zany ka ministre tsy hanao politika dia aloha mijanona che zany hoe tsy le ministre no ovaina le olombelona zany hoe raha koa tosoloana ny rabe satria mety le rabe raha veo indray a fa mila ampianarana mila afahampafantarina azy fa ny ministre no fusible na parapluie ana foloam-pirenena